manolotra ho anao. FATI-DRA TAMIN'I LOSIFERA. Tantara mitohy nosoratan'i RCS. Ovelomny Christophe Rabiarmanana tapaporoana Miaraka tamin'ny Louise Ravelso Sofaniry ary Sararandriambolany Arivo. Nandray fesina indrindra ny lafin'ny teknika Iarnaivo. Nana Tontosa tapaporoana. Fizarana voalohany. Andro fahatelo. Mialatsindra na mpiandry ela sy teny a. Hitanao ihany fa mbola nanadio izay teoko. Zara teo avy dia nampidirina tamin'ny ekipako anadio isaky ny alatsinainy. Tsy manino izany ka. Sady vetivety ihany angenareo teo e. Tsy dia ela loatra. Ie, tsy dia ela ka. Ny ankizy raha teo samy maka hody dia natao izay havitana azy aingana. Ie. Fa lavitra be aveto marina moa izany ianao ny mody. Alavitra kaiky. Fa manam-potoana ilazanao izay tianao lazaina tsara ianao ka. Aleo sady mamindra miadana fotsiny ihany sika sao tratralina aty a. Eny tokoa. Fa le olazaina aloha tsy dia manakoambara loatra. Fa misy zavatra kely omeko anao fotsiny atao anaty kitapoko ato raha manan-kandray ianao. Tamin'ny ataondro izany hodiny mantsy no nakako azy tany an-trano. Zavatra? Dia fatatr'ela koa ve hoe tsy ngerin-taona nahaterahako androany. Eto aty fa Kristianina hono tsy manda fanomezany. Mba Kristianina hono izy. Ka aleo ara aloha alaiko ato anaty kitapoko ato e. Fa raha tsy mampanina anao dia mba tazomy vetivety aloha ty akanjo mafanako ty. Tsy manina mihitsy izany ka. Ary toa valopy. Indray valopy fotsy amin'ilay fitondra mamangy ireny. Indray valopy lehibe miloko mainty. Mitovy amin'ilay fanaterana antota taratasy ireny. Mba hafa koa izany lokon'izany ka. Sambako izao mihitsy vao nahita valopy miloko toy izao. Izany a. Marina. Ka mba nataoko miavaka re. Miavaka koa tsy na zavatra reketina na ny olona nanolovako azoko. Dia azoko sokafana eto izany. Mba tiako ho fantatra izany zava-miavaka ao anatin'izany. Raha ilozandriamaka an'io kosa nge dia tsy afaka ny andry an'ilay feo mangandria. Tsy afaka ny banjina an'ilay tsikitsikin'ireo izay mitondra any amin'ny tontolo hafa koa. Satria misy tolo taratasy io ny saindry manontolo. Mahita lazaina. Ka marina izany e. Fa zao sy tenena. Ahoana izy? Misy fepetra kely marina raha tiandreo ho raisina tokoa ilay valopy a.
tiandry ho fantatra ny ao anatiny tiako raisina rereto matoy raisy fa lazao fepetranao fa za mametsy folofolo aiza kosa tsy hoe mametsy folofolo kosa fa mba mitandrina ny loza mety hitranga fotsiny ka zao ary sy teny miainao ny olona reny tsy azonao atao manokatra ny mivalopy io na dia tonga any aminareo azy ianao raha tsy efa mipaika ny mamatonala ahoana tsara hoe ry akefa hoe zaniko fa inona ny antony misasakalina rehefa le tena mangina tsy andrena sakotaby iny mihitsy ao an-trano no azonao ankafana mondy nefa moa raha tsy ho voatandrinao zany dia tsy maninona fa raisiko ataonandrondra iny valopy rehefa tsy maninona dia aza milongolongo be sahala amin'io ao fa nisy famomandry mihitsy raha ho adalaindra toromaso misaotranao ary eny o fa tena tsy naposiko mpianatra vaovao tao aminay tokoa aloha ianao ry ela ny ankizy rehetra aza gaga daholo nahoana mbola mandray mpianatra vaovao ihany ny kilasy famaranana sokajy teto nefa efa atombotra kely ery ny fanadina-panjakana bakalorea ka tsy fidinao any dadanay kosa nge sy teny tsy afaka nandany fanendrena azy hifindra eto arivo zara teo mba zaza mahay ihany ka tsy tokony raisina kosa ry voondry anaritoana zany masina aloha zany azafady raha nampalahelo any lala io fanontaniako teo narity tsy manino zany ka zondry tanteraka ny salasala fa elaty tokoa izy tena mahay masina tena raraky fotsiny any jery ny bulletin any lahy aiza koa eny anavanana ny lahy daholo ny taranja rehetra fa akakaiky aty tokoa zany misy anareo efa tsy lavitra tsony mandeha sahabondray mitombo valalytsika dia tonga tsy lavitra tokoa fa mba hateriny lahy kosa ry elona ndo fa tsy maninona zarako azy rehefa miverina manday fiarakaretsaka tena tsy naposiko hoe mpianatra vaovao tao amin'ny klasinay ty el vao netitra androany mihitsy nomeza mifotsiny masoko ny diry azy netitra ny varavarana sy ny lazaniny mombamomba azy tamin'iray kilasy mpianatra londohany tany amin'ny toerana ny avintanony izy araka ny fanazavanga Bernardo talehanay loha-pahaizana mihitsy ka tsy nampitahoatra azy akory ny fandraisana azy ho isan'ny mpianatra tao aminay na dia efa antopotra tanteraka azy amin'ny fanadina-panjakana bakalorea na dia efa anivon'ny rany ampitana aza ny lakakelinay kilasy famaranana fa le valopiromeny aty koa tsy mbola voasokatra amin'ity misasakaly ity mantsy nasainy sokafako ka le valopy fotsiny nasainy sokafako melohan'le valopy mainty aleo hoe anipazana maso kely amin'izay mba hijerena izay voarakiny efa ora raha teo zao faly miarabanao azy teny amin'izao fitsingerenany taona naterahanao izao feno valam-befolo taonandroany tokoa ianao ilay ho malalako ka tsy nitsitsy ny rano mainty ny mpeniko nanoratra ty firarintso kely ty ho anao mararo ny sosiny lafatra ho anao akia dia manafatra kely koa hoe aza vely zany ny revirevo na dia maro aza mipanakana andry fa io no mahatanora ny tanora ary ny ray mandeha ao anatin'ny fiainana ihany ny fandalovana sy ny famangindra fahatanorana zaho moa zany dia tsy nahomana zavatra betsaka azoko tolorana anao loatra fa
izay fantatro fa tena ilainao sy matimatisanao ihany no anikely mba no maniko anao hatr'izay izay. Asokafo ny varavarana rehefa voarainao ilay zavatra nofinosiko lamba zaka ao anatin'ilay valopy mainty io. Misy zavatra miandry anao ao. Ela ihany. Ahoanako ary izany? Fantatrelona hono fa tsy ingeritaona nahaterahako ny androandroany. Efa voazava ny sahadiko ve sanatria ny rezistranay? Sa avy hatrany dia fatany toy ny efa nafantarany ny anarako ihany koa. Aleo esikafa n'ity valopy iray ity. Entiko. Lamba mena zaka mampietoeta. Fofon-dranomanitra mahery vaika tsy laitry iainana ny tato. Arina ry ty finosiny ty. Toa zavatra mafimafy toy ny baoritra izany nefa toa manify dia manify. Aleo mihitsy aloha asorana ty lamba ity ka. Toa mampitombo ny fitaintainako eto fotsiny. Mbola taratasy ihany kay ny tatoko. Taratasy saingy toa taratasy matevina. Tsy miloko fotsy toy ny teo aloha fa toa taratasy efa vasiko ny ela. Volombolamena ny lokon'ny rano mainty aminy. Naninona tampoka teo koa ny jiro. Tsy lopilopy. Namiratra na tratra ny famirapiratry ny masoandro dia nirefitra tampoka. Maizina tanteraka ato anefitra ato nefa nametrahako ny fondayako teo aza tsy tadidiko hoe aiza. Fa misy inao e. Toreko ny kamaranitra na vaky fitaratra mihitsy indry teo. Tsisy nenena ka. Tapaka tampoka fotsiny ny jiro dia natahotra. Fa anga mbola tsy matory foana. Mbola mamerindesina. Ay ve. Fa matoriza amin'izay kiso dia marary eo a. Raha misy olana dia atsoy a. Neny mantsy ny asala androany. Eny ary. Misaotra sadia. Ie, soava mandrindry. Io. Koseny le lapisisy le afikasika ka. Ary aleo amin'izay aloha arehatra dia ho vakiana izay voarakitra le taratasy hafahafa nampirefitra takamoto eo iny ka. Fanarahana mikery tsy tamaso izany izy ity. Mety kosa. Izay izany nahatonga nireny vola be lalaoviny ela ireny. Nanao fifanarahana toty aty. Nanao fatotra tamin'ny hery tsy fantatra anarana. Dia namarina nefa moa ny tambiny. Inona no takalon'ilay vola ho azoko rehefa avy eo? Sy ahita-mbola mba hitovizana amin'ny zanaky ny olon-drehetra rangalo no heverina rehefa tsy hanahaka ihany izy mianaka. Tsy ampy hantahaterahako ny sitrapoko mihitsy ny vola kely omen'ireo aho.
nefa efa nysarina azo izay tiako loatra ka tsy hay olona araka ny fandidiny sady atsoa. Ary aleo amin'izay aloha jereny izany antsy voatokana mipetraka ao alatrano izany sao tara loatra eto ka. Voatsilovina tsara amin'ity finday ity ny lalana fa sao tafotoana ka horeny kala sady eo indray. Dia gaga izy hoe tao mbola tsy matory. Fa mifiry marina aloha zaho e. Mbola tsy daraka. 20 minitra ny herin'ny sasakalina. Mbola manana minitra maromaro vitsivitsy satria amin'ray ora latsaka 10 no antanterahana ny FATI-DRA. Izany ka tsy nambolana ny andro mo vorondolo sy ny alika koa manao ny ataony. Matya mama marary any ity be tongotra, tena naratra mihitsy. Variana ny zahataratra ny tena lavitra ka tsy hitako akory ty vatakely teto ambany masoko ity. Aleo aloha atao paosy ny finday dia ho raisiny ity ka. Zay. Ary aleo amin'izay hiditra. Efa eto izany ilay zavatra nolazain'ilay taratasy teo. Sy teny? Oay. Sady ndriko manaitra. Mivadi-po mihitsy aho. Fangandry tsy mbola nahita toroko. Ary ataondry iny ny vatakazo be kirindriany atanandry. Ankona tanteraka teo reny nahita fanandro iny sy teny iny natazana tambokara izy mihodina mifanatry tava-tamiko avy nanety varavarana teo iny. Naveny ny tanan-damosina avy hatrany koa ilay zavatra tao vatakely ny tanany teo. Sady variana bendry. Neferiko fa olon-dratsy ho andry e. Na rekorotany zavatra taty ambandriana taty amantsy. Ka tsy misy olon-dratsy izany eo fa somary sepisepitra izay fotsiny dia naleoko mihitsy aloha mivoaka kely. Dia amin'ity andro misasakala tsy misy varavarakely mihitsy angao ao an'hevitry-ndry ao sa tsy ampy ho an'ny orindrindry hivitra ao mety. Inona koa nefa mahalagilagy any Sady eo zao ka? Ny tsy fesasaindrika iry sy teny tovavy kely io ndry nefa maimboalina lava. Ahoana mety ho nataony iny raha naninona tandre? Feny ndeha atory ka soava-mandry. Sy teny? Inona ihany? Tsy maty voalavo akibo mihitsy. Inona ny ao anatin'ny vatakely afempendria iny? Vatinina? Tsy vaty izany ty ka. Fa inona iny? Seza kely netiko mipetrahana tao an-tokotany tao fotsiny. Izay aloha fa lasa. Tena fahafa mihitsy ireny fihetsika sy teny ito ireny ka. Toy ireny olona mamandratsy avy nanatanteraka asa ratsy ireny. Hatsatra be mihitsy mantsy ny fahitako ny volotavany teo. Izy raha teo toa nangovitra izany. MBS Radio nanolotra ho anao teo. FATI-DRA TAMIN'I LOSIFERA. Tantara mitohy nosoratan'i SARY.
novelomin'ny Christophe Rabiarmanana tapaporoana miaraka tamin'ny Louise Ravelso Sofaniry ary Sara Randriambolany Arivo. Nandray fesina indrindra ny lafin'ny teknika Yarmaivo. Nana Tontosa tapaporoana.